fampianarana izay hatrany vinavinaina ho amin'ny taom-pianarana vaovao no hanombohana ny fampiarana ny rafitra LMD eny anivon'ny Université Mpanjakana sy ny Université tsy miankina eto Madagasikara. Io no fanazavana izay nentin'ny veo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony. Foanana ireo sampam-pampianarana tsy mbola nanatitra ny offre de formation na ireo atota taratasy ilaina amin'ny firosoanan'ny rafitra LMD anatin'ny feim-potoana efa natokana tanterahana izany. Eo ihany koa ho an'ireo izay tsy manaraka ny fenitra takiana amin'ity rafitra vaovao ity eo amin'ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Efa misy ireo sampam-pampianarana no efa nahafeno ny atota taratasy mahakasika ny fampianarana ity rafitra LMD ity. Hanatsarana ny fampianarana ambony indrindra no antony fihaonandoha iarahan'ireo mpampianatra amin'ny fampianarana ambony eto Madagasikara izay nokarakarain'ny fikambanana ORCA androany ka voaresaka tamin'izany no mahakasika ny fampitana makany amin'ny rafitra LMD. Atao hoe OSRA moa zany dia hoe Organization for Social Science Research in Eastern Africa. Izany hoe zany a fikambanana mpampianatra pikaroka sy mpianatra pikaroka ihany koa aty Afrika Imo Atsinanana. Dia io fikambanana io zany a dia zavatra ohatr'izao zany no ataonay hoe mikarakara conférence zany a mba ahafahana mijery ny olana sy ny vahaolana manodidina ny momba ny siansa ara-tsosialy. Isan'ny olana voaresaka ihany koa ny tsy fahampiany mpampianatra eo amin'ny Université Mpanjakana ka ny sosokevitra rehetra nivoaka mandritra ny fihaonandoana tanterahana androany dia ao arafitra ao anaty boky iray ary ho atolotra ny ministera fampianarana ambony sy fikakaroana ara-tsiantifika.